Ankalaza ny fahatelopolo amin'izao taona ny orenany kosa ny FJKM Atsapandrano Fiderana Synodam-paritany Ariva Avaradrano ary homariana amin'ny fomba miavaka moa izany. Ny andinindin'izay ary. Feno telopolo amin'izao taona ny orenan'ny FJKM Atsapandrano Fiderana. Homariana amin'ny fomba miavaka izany fahatelopolo amin'izao taona ny fiangonana izany. Ary marobe ireo hetsika atao mandritry ny taona 13 hoentina maneho izany, ka anisan'ny lehibe indrindra amin'ny hetsika ny anitarana ny fiangonana sy ny fanohizana ny riana. Ny FJKM Atsapandrano Fiderana raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny taona 13 iny dia ankalaza ny fahatelopolo amin'izao taona, ka dia homariana fomba maro samihafa moa izany ary misy koa ny hetsika isan-karazany izay ho tanterahana eto amin'ity FJKM Atsapandrano Fiderana ity. Dia hiantsona ihany koa ndeo mpianakavin'ny finoana mba ho tonga maro amin'ny fahaenina ny volana janoary 2024 sady raha tsika mba mifampirahasoa ny taona vaovao ihany koa no alalanareo ny vaovao maro samihafa izay karakaraina mandritra ny taona tondrobily io dia tsy ho topitra amin'io no itsika fiangonana noho izany fa dia fantatra tsara ny zavatra tiana ho atao ato no fanitarana amin'ny fotoana eo ihany koa no ampisehoana ny ireo vinavinana asa ho atao tahaka ny hoe makety ny zavatra ho atao ato anatin'ny fiangonana zany. Arak'izany dia raha goavana tokoa no tanterahana ka mila amin'ny fifanomezan-tanantsika mianakavy satria tao trano tsy efa-nirery ka manentana antsika zanakam-pielezana mba hifanotrona amin'ny fanatanterahana ny asa izay kasaina ho atao io. Enina janoary zany 13 ny fotoam-panokafana ny tonjobily fa 13 amin'izao taona. Amin'ny alahady 9 janoary 13 izany ny fotoam-panokafana ny fankalazana ny fahatelopolo amin'izao taona ny FJKM Atsapandrano Fiderana sady anomezana ireo toromarika rehetra tsara ho fantatra mandritry ny fankalazana ka hiantsona ny zanakam-pielezana avy ao Atsapandrano mba ho tonga eny an-toerana.